Pianala. Pianala. Pianala e. Fandraisana vahiny paisipisehatra. Araka izay feo famantarana entsika teo izay dia tonga eto amin'ny fotoana andraisana ny vahiny sika izao trakalan sy ry piano jaina rehetra any tokantrano any. Efa eto ihany koa i Madame Lilia moa dia tsy iza fa vehivavy mpitolona ho an'ny zony vehivavy tantsaha. Izy ihany koa no filoha mpitarika ny Farma Madagasikara. Ny fantany miarabanao aloha i Madame Lilia. Ie dia faly miaraba anareo da ny tenako dia miaraba ny piano ihany koa amin'izao fotoana izao. Fantaniko avy hatrany angamba dia hoe inona moa izany Farma eto Madagasikara izany? Ny Farma izany dia fikambanan'ny vehivavy tantsaha izay miasa amin'ny faritra folo eto Madagasikara, natao hoe Femme en Action Rurale de Madagascar. Niorina tamin'ny taona 2014 izy io dia misehatra momba ny famokarana biolojika sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary mampifanaraka an'izay famokarana izay manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Anisan'ny niantsonanao Madame Lilia mikasika an'ilay lohahevitra teo ny vary safiotra na ny hybride. Manahoana ny fomba fijerinareo vehivavy tantsahany izany vary safiotra izany? Ie, araka le fanazavana teo dia maheno ny mpiaino rehetra. Ny dokam-barotra izany dia tena tsara fa rehefa manao ny fampiarana dia tsy tafavoaka mihitsy ny tantsaha satria ny tenako dia anisan'ny namboly tena namboly. Io tanim-bariko io dia ekarana vary 12 kitapo amin'ny vary gasy, varintsika eto Madagasikara izany. Ataontsika vary soa iny izany. Dia ilay izy zezika ampiasaina tsy novainay satria izahay mampiasa zezika biolojika, zezipahatra, compost, dia ohatr'izay ihany nampiasaina an'ilay izy fa 5 kitapo ny niakatra rehefa nambolenay ilay izy. Dia ny fijery azy aloha dia tena tsara ny fotsim-bariny, mila resin'ny makalioka aza raha ohatra mijery fotsiny ny olona. Fa nanandrana koa izay tamin'ny fandrahoana dia ny efa mianaka enina mianaka izay ny ao an-trano dia ny vary fahandronay rokapoka tena voky tsara ny ankizy lehilahy miasa moa izany mazava ho azy fa tena miary mihinam-bary. Dia rehefa nanandrana le vary hybride izay rokapoka ihany koa ary natao tsaratsara ny laoka fa hoe mety ho tsara be ngamba ny tsiron'le izy amin'ny fijery an'ilay fotsim-bary dia iny telo ny sotro lehibe isan'olona no anjara varinay. Izany hoe tiako lazaina izany dia hoe very be amin'ilay vary gasy izany ny fitombony raha andrahoana. Tsy mety ho an'ny maro anaka na ho an'ny olona tsy dia mery mihinam-bary loatra izany dia tsy tsara ilay izy satria izy koa dia madididity fa tsy mba miparasadrazaka, tsy mba tsaratsara ohatran'ny vary gasy izany hoe tena rehefa atao vary maina dia mipatsitsika, fa izy madity ohatran'ireny hoe vary moaka, ohatran'ny olona tsy mahay mahandro vary izany le mpahandro amin'ilay izy. Dia nanapa-kevitra moa izany izay mivady hoe aleontsika tsy mamboly an'io intsony satria ny fanjakana moa izany hoe marina fa miezaka izy hoe ahoana ny ahavitantena ara-tsakafo, ahoana ny hanamorana amin'ny famokarana any ambanivohitra, dia zaraina masom-boly ilay olona nefa io masom-boly io tsy mety amin'ilay famokarana aty amintsika akory ary tsy hatrarana n'ilay fahavitantena ara-tsakafo akory. Dia nanapa-kevitra izay fa izay tsy namboly an'ilay izy intsony ary nanentana ny olona satria nisy nanandrana ihany teo amin'ny toerana teo an-tanàna izany dia namerina namafy izy fa tena voane very be dehibe izany, very ampahafolony sisa niakatra vokatra le vary naverina natao masom-boly. Dia faty atoka lehibe izany le izy satria raha ohatra izany izy tiana azo vokatra dia mbola tsy maintsy mampiasa zezi-bazaha ianao izay. Io zezi-bazaha io mampitombo tena miankin-doha tanteraka, nefa ny zezi-bazaha zao efa 590 izay mora. Dia tiako atsipeto izany hoe zahay ao amin'ny Farma dia tena miezaka hoe manao famokarana biolojika dia mampiasa ny zezika
amboary ny tatsaha ihany, ohatra hoe ny composta, ny lombry composta zay tena mahavokatra be tokoa ary maharesy ny zezibazaha. Ny mpamboly pitipoa ao feferana zao ohatra de efa tena resy lahatra fa tsy mampiasa zezibazaha tsony fa lombry composta ny ampiasainy de tsara be mivokatra. De ny farma zany atreto de mivohy tanteraka hoe tokony hanaja ny masom-bolontsika ny eto atoerana ny tokony kolokoloina somena lanja satria tafiditra ao amin'ny zo ara-kolotsaina zay tafiditra ao amin'ny zo ara ekonomika koa satria mihena amin'ny maso-karena satria zavatra eo atoerana daholo ny anaovana ny zezika de afaka mamboatra amin'ny masom-boly amboleny ny tatsaha tsirairay tsy voatery hoe tsy maintsy hividy na raha mividy de mba vokariny tatsaha eto atoerana de iny no vidiana ho vokarina any amin'le mpamokatra indray zany rehefa avy eo. De ny zezika zany indrindraindrindra amin'izao moa zany tsy hoe manakena be mifanjakana fa manetana kosa tsika satria ilaitsika ny fiarovana ny tontolo iaina nefa ianjadiny mafy be mihitsy tsika zao nefa le zezika vaovao voizina eny amin'ny tsena koa de mampatonga le tany iamanta de tsy mamokatra tsony ny tanitsika. De ny hevitra atsipinay zany de hoe aleo ny masombolontsika no kolokoloina ary ampiana reo tatsaha mpamokatra masomboly. Raha fitininy zay hevitry madame Lilia zay de ny masomboly safiotra zany dia anisany mahavery ny fahaleovan-tena ny tany noho ireo zezika simika ampiasainao aminy ary tokony ampiarina ihany koa ny fanabeazam-boa ny masomboly nentim-paharazana aparika eny amin'ny tany tsirairay avy eny satria izany vary zany anisany mahasaro-piaro atsika satria foto-tsakafo zany de rehefa izay fototra izay no vao hitsakitsaka rehefa izay no lasa tsy zarizary de very ihany koa ilay fahaleovan-tena ara-tsakafo. Marina indrindra izany Trakala, misaotra betsaka ny madame Lilia nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana tafatafa tamin'ity androany ity. Tenaina fa nanoro ny mpiaintsika rehetra sy nampahafantatra bebe kokoa mikasika izay masomboly sy vary safiotra izay tamin'ity androany ity.